Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny zana-bolana avy hatrany no anomboantsika ny afandarana misesesy hatrany ny afandalovana rindrao na toa atsimon'ny Madagasikara vokatray dia mbola maimaina aloha zany ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana ihany koa somary mbola mijanona mafanafana saika manerana ny nosy. Misy ihany koa ny raona nandalo tamin'ny tapany avaratry ny Madagasikara fatridiana sava iny efa manomboka amin'ny miala tsikelikely ihany koa izy amin'ny tian'ity zany hoe miverina maina ny andro zany fa any amin'ny alarobia ihany no somary matanjaka kely indray ny atsokany avaratra aza ho any tapany avaratra atsinanany Madagasikara vokany dia iverina indray aloha ny orana malefaka any amin'ny alarobia rehefa avy eo ny hitantsika ny tena mahakasikasika an'izay fa ny toetrandro ho an'ny rapiso vao maraina misy ny zavona ho an'ny afovoantany indrindra moa ny faritra manakaiky tendrombohitra zany tena mety isy an'izay zavona izay mandraona ny andro any faritra Savasy Analanjorofo ny ambony kosa dia ibalika tanteraka ny masoandro raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso tolakandro maina trany aloha zany ny andro saika manerana ny nosy na zany mety isy any ny araona mandalo ny tapany avaratra ny Madagasikara ny faritra Savasy Analanjorofo ary ny any amin'ny faritry Sofia iny ny ambiny dia mibalika hatrany ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 19 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny afovoantany hatrany. Ny morotsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 ny maripana ambony indrindra ary ny any amin'ny ilany andrefana dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny tapany atsimo andrefana ary miakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius zany ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny ho an'ny andron'ny talata dia mbola misy hatrany ny zavona ho an'ny afovoantany ny faritra misy tendrombohitra hatrany no tena mety isin'izay zavona izay. Ny ambiny kosa dia ny masoandro aloha ny saika hibatoerana mandritry ny tontolo ny andro indrindra moa zany ny morotsiraka raha ny maripana voavinavina dia miakatra kely hatrany aloha ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany raha toa ka mijanona 20 ny maripana ambony indrindra ny any amin'ny morotsiraka kosa indray dia tsy dia misy ny fiovana firy fa dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 eo hatrany aloha zany ny morotsiraka atsinanana sy ny any amin'ny morotsiraka atsimo andrefany Madagasikara iny ny any amin'ny tapany avaratra no mafana ny andro satria dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'ny morotsiraka avaratry ny nosy iray manontolo. Amaranantsika azy ny andro ny alarobia miverina ny avaratra azy araka ny efa natsidika hatrany voalohany ho an'ny morotsiraka avaratra atsinanany nosy vokany dia misy ny orana malefaka miatoato ny faritry Savasy Analanjorofo mandraondraona mety raha enerika kosa ny ilany atsinanany faritry Sofia sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangory indrindra ny tapaka andro hariva no tena mety hitrangan'izay. Ny ambiny kosa dia mbola manjaka tanteraka aloha zany ny masoandro raha ny maripana voavinavina mifandraika amin'izay ho an'ny andro ny alarobia izay hatrany dia misy fiakarana hatrany ny maripana ambany indrindra ary ny ambony indrindra tsy dia mihetsika firy na tsy dia misy ny fiovana saika manerana ny nosy mbola manodidina ny 20 degré celsius ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy iny. Ny tapany atsimo kosa dia eo amin'ny 17-18 degré celsius eo ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara mbola mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius hatrany ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay ny meteo tsika tamin'ity raha pisindray fotoana manaraka.